Fiadarana tompoko tononona aminao a. Professeur mialy raha zanak'olona ihany a miditra ao tokantraminao a amin'izao takariva izao. Ny tapany partie 1, partie 1 zany a, partie 2 a dia iangaviako anao a, tadiavinao a any anatin'ny YouTube fa hiditra ao anatin'ny partie 3 tsika ny amin'ny resaka lohahevitra tsy miova ihany fa mbola ilay lohahevitra hoe tsy misy olombelona na iray aza ary tsy misy fiangonana manana ny fahasoavana hamonjy olombelona na hanonona amin'ny olombelona iray hoe voavonjy ianao aty an-tany izao dia efa voavonjy tsika. Tsy misy fiangonana afaka hiteny hoe nimpino ao anatin'ity fiangonana ity itsika mirehatra be efa mpitory-tenin'Andriamanitra dia voavonjy. Tsy misy ry havako, tena tsy misy. Izay no lohahevitra ho teneniko anao, fitaka daholo a raha mandray toriteny ianao ka miteny tsika aloha dia voavonjy. Cellule de prière antsika dia tena mandohalika tera-tsemboka amin'ny alim-bavaka sy ny fiakarana tendrombohitra isan-karazany sy ny fifadikana rehetra isan-karazany ka dia voavonjy daholo tsika rehetra. Tsia. Ary miangavy aminao mihitsy a hianatra à partir an'izao fampianarana ataoko izao a mba hino, tena hino a fa sarotra tokoa mahazo ny famonjena fa raha nahita ny lalam-pamonjena ianao amin'ny fandehanana zany ohatrany hoe fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izay omeny tompo anao dia aza miala tsony amin'izay famarinana izay fa miakara foana mahafantatra ny dingana manaraka fa taro fa be da be mihitsy a mifandrika tsy ahafahantsika miditra an'io a famonjena. Ny famonjena moa ho an'izay voavoalohany maheno a an'izay teny izay dia ny atao hoe famonjena ao amin'ny resaka fivavahana kristianina dia hoe raha maty tsika miala amin'ity tany ity tsika 20 taona tsika raha matesa-drindra manko ny eto raha miala tsika ety dia ho tsarain'i Jesosy ary ataony Jesosy mivoaka ny verdicta miteny hoe voavonjy tsika izany hoe tafiditra amin'ny paradisa mandrakizay ny fanahintsika na hoe hitsara Jesosy a dia hiteny hoe tsy voavonjy ianao, tsy fantatra akory ianao hatrizay na dia mpino ary ianao na dia kristianina ary ianao a dia very any amin'ny elo mandrakizay ny fanahinao. Izay zany ny zavatra torintsika androany ka dia manohy satria zavatra tany amin'ny partie voalohany sy partie faharoa tsy averiko intsony a fa tena amin'ny fotoana volamena hitoriana an'izany a tenin'Andriamanitra izany. Ny teny aminao akoho tamin'ny partie 2 kely ihany a ny teny hoe Jesosy Kristy irery ihany no manana an'izany hoe fahasoavana mamela heloka ny olombelona izany. Izy irery no mena an'izay ino izany fahefany mihitsy ilay izy onction men'Andriamanitra azy dia izy irery ihany. Tsy misy afaka hiteny mihitsy hoe voavonjy a io liona dia mpitory-teny be takin'ina ka ny mahatonga antsika mitory an'izany moa dia satria betsaka ny fiangonana, betsaka ny mpitory-teny, betsaka ny evangelista, betsaka ny cellule de prière, betsaka na amin'ny YouTube na amin'ny Facebook na any am-piangonana na eny amoron-dalana mitory-teny dia miteny tsika dia efa voavonjy rehefa nandray Kristy tsika dia voavonjy. Voavonjy a raha amin'iny andro nandraisanao ny Kristy nampibebaka anao na izay ny atao hoe converti. Izaho ilay tsy nahalala an'i Jesosy iny tena nidono ny fanahy masina dia tena hanolo tena amin'i Jesosy amin'izay ahako. Tena ho mpanompon'i Jesosy manomboka androany manaiky olon'Andriamanitra indray miverina zéro ho tezain'ny fanahy masina amin'izay fa tsy manaiky ho tezain'ny fanahiny mpaniratsirana ny fanahiny devoly fanahy mahavery intsony. Tsy manaiky intsony ny fanahizao tontolo izao hibaiko antsika fa handray an'i Kristy Jesosy. Rehefa tonga amin'izay fotoana izay ianao dia aza mieritreritra hoe voavonjy azy izao fa iny aho efa nandray, iny aho fa nasiany pasteur hoe avy ety aloha ety daholo izay olona rehetra handray an'i Kristy tompo sambany nandray an'izao torohevitra izao dia izao toriteny izao, izao conseil izao dia tonga saina dia avy ety fa handray an'i Kristy Jesosy dia niazakazaka ianao nankeri aloha na eny amin'ny ankalamanjana nitoriananao dia atsangano ny tanana izay handray an'i Kristy Jesosy manomboka izao. Tena hoe hanompo azy, hanompo. Tena hoe izy ny chef dia ianao mpanompo. Izay ilay izy.
dia manangan-tanana ianao dia aza mieritreritra tompoko hoe voavonjy na ny teny ary ny pastoranao hoe voavonjy ianao oui exactement kosa aloha raha amin'iny andro iny vao avy ny teny fanoloran-tenanao ambebaka ianao ny fona Jesosy fa tsy mety ny lalana nalehako hatrizay tena variana taty amin'izao tontolo izao avatao amin'izay mba hiverina hijery ny ara-panahiko satria tsy misy afa-tsy ny fanahiko no tsaraina rehefa maty antso ho azy ao Jesosy fa anao zany olo-tena ho anao c'est un appel vraiment ton appel précieux appel reny olona mitory-teny reny eny fanamasina no mampiteny za mitory-teny io fanamasina no mampiteny ianao miaino an'io fanamasina no mampiaino anao dia tokony misy fiovanany aminao rehefa miaino tory-teny ohatr'izao ianao na oviana na ovino na any am-piangonana tokony misy izay le hoe déclic tokony misy déclic ary anatin'ny sainao sy ny fisainanao sy ny fiteninao misy fibebahana tena tokony hientsika mihitsy ny fanan'Andriamanitra aminao satria ao aminao ange misy fanan'Andriamanitra na dia tokony kely ihany ary le izy fa lozanao mbola variana amin'ny fahatanorana ianao na variana amin'ny harena be anao na variana amin'ny asa be anao io fa matoa ianao velon'aina fofonain'Andriamanitra isa-maraina fofony ho mivavanao eo misofileny dia velona ianao fa rehefa tsy sofilen'Andriamanitra ohatr'izay ianao tsy tafiditra ao aminao ny fanahy masina hoentiny ny fofonaina iny aina miditra ao aminao iny ny fanahin'Andriamanitra misy ao ka misy ao aminao ao na dia farany gangster be tahaka n'inona ary ianao za nge professeur mialy mpifokarongolo za nge mpijangajanga za nge misy ao tonga mbola velon'aina ianao misy fanahy masina ao aminao ao araroty ampitomboy irenverseo ny atao hoe manda ratsy ny satana forteresse de diable azerao fa afaka mifoara-panahy omeko anao izay teny izay hoe aza manamelo tena hoe za tsy mahay mivavaka za ko hafahafa toetra izany tsy hafahafa toetra avaona andraisana an' Jesosy hafahafa toetra daholo tsika na i paster io ary hafahafa toetra daholo io sotomin'Andriamanitra zay vao mba me mandevitra zany me malefaka sy mipetraha fanamasina dia misy vokatra ny fanahy dia me mamindra fo aminao dia me miaino ohatrany daholo tsika rehetrarehetra fa aza atao fisalasalana mihitsy ny fifohazam-panahy tsy voatery paster manao taina akanjo be pisorona reny izay vao hoe mitondra fanamasina amin'ny vavan'ny zaza azy dia afaka miteny amin'ny vavan'ny zaza amin'ny biby azy adinonao nga le ampondra misy Balaam mafy loha be andeha hanozona ny zanak'Israely fa tena ny ampondra no miteny mihitsy efa fanaoko anga zao dia mbola tsy tonga saina ihany mipetrahan'ny fanamasina izy anitsy alay profeta mpaminany Balaam tamin'izany an-trany hiteny aminao miresaka amin'ny vavan'ny olona fanamasina toujours présent ary miampita any aminao amin'ny alalan'ny toriteny tena toriteny mampitombo finoana mihaino toriteny dia aza adinonao mihitsy mihaino toriteny na miteny frantsay na miteny malagasy na miteny anglisy fa ao no ampidiran'Andriamanitra ao aminao ny afony fiovam-panahy ny afony fahadiovana mandio ny manazava ny maizina ny ténèbre rehetrarehetra aminao avy amin'izany toriteny izany daholo le izy tenin'Andriamanitra le izy fantatrao anka fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny Kristy Jesosy tsy misy olona amin'ny toriteny mihitsy raha tsy amin'ny fanahin'Andriamanitra no miteny ka androany hiteny aminao raha nandray an'i Jesosy ianao ao fifohazam-panahy izay le hoe nateraka indray ianao dia nanomboka teo ianao no atao hoe tafiditra ny valan'i Jesosy Kristy tompoko halleloia tafiditra any amin'ny domaine teo ianao any amin'ny domaine ny tontolo izay hoe dans le camp du diable fa raha vao nifamandray an'i Jesosy ianao dia vraiment tu es dans le camp du Christ dia tsy maintsy maka ny fisainan'i Krista tsy maintsy maka ny fomba fiteniny tsy maintsy maka ny fomba fijeriny maka ny mentalité an'i Krista tsy maintsy ianarana ny famarinan'ny baiboly tsy maintsy mampianatra oatra azy keo satria izay mihitsy ny hiraka izay mahay dia mampianatra dia ianao io ho lasa mampianatra ianao fa mianatra aloha aza tonga dia maikamaika andeha tonga dia hampianatra aloha fa ny tenanao ho ampitomboy
meteza hianatra ny tenin'Andriamanitra dia meteza hitsy fa tsy isaky ny ahitsy ny tenin'Andriamanitra dia tezitra dia manangana tontondry amin'ny paster tsy ravina tsy diaviny tongotra tsony io fiangonana io fa miseho miteniteny ianao hoe miova ngambany izy andray zao ny tantara taty amin'ity paster ty hoe za dia mpijangajanga angamba mivadiko indray zao ny tantara tany tsisy vadinao zany ao mitantara izy ve hitantarany mombanao izy ary menatra ne la plupart du temps fa any amin'ny pastora izy afaka miteny hoe mijaly be amin'ny tokantrano iny fa ny fanan'Andriamanitra mihitsy no isaky ny misy toriteny raha tena mpivavaka be mitoriteny na manomana préparation hoe miaingany an-trano ty préparation autorine fa eo ampitenenany iny pasteur iny raha tena olona marina izy mivily ny zavatra teneniny dia zavatra hafa ny toriany tsy vitany akory ny préparation fa izy amin'ny andro manaraka indray mitorian'le préparation fa na vilin'Andriamanitra misy olona tian'Andriamanitra tefena antsoina hibebaka ao anatin'le fiangonana dia izay mahatonga anao voatonona hoe misy mijangajanga ohatra na misy mangala bolina am-piangonana ohatra na misy mangala mahatonga ny toriteny lasa ohatr'izay dia rehefa mahazo toriteny ohatr'izay re tompoko aza mototra aza tezitra lozana tezitra indray nefa mifanahy masina no mamohanao hoe ianao ny izany tenenin'izany ianao zany tokony latsaka ny ranomasinao maheno an'le izy tokony tonga ny trano ianao dia mihidy eo amin'ny hidinao ny efitrano dia ozy ianao na hidinao ny salon aza makato aloha fa hivavakato tokony hampieritra raha tsy maty eritreritra fa raha maty indray ny eritreritra ao olona maty eritreritra tena point mort tena tsy hita hoe ahoana ny démarrena azy dia mbola mila délivrance ianao zay fa hivofa ny tokony izy raha olona mba misokatra ihany izany hoe mba zany nitoriana teny ihany nisy nitory anazy an' Jesosy ihany rehefa tonga ny fanahin'Andriamanitra mamely amin'ny vetikanina manitsy amin'ny zay le correction omeny mpananatra anke ny fanamasiny tsy mpanafisafy zany ny fanamasina fanamasina anso tsara be ty zanako ty anso aza tenenina mafy izy sao dia mitomany aza ny olona mirehatra ovonjena ny olona mangetaheta ovonjena hainy fanamasina misy tonga dia manitsy azy dia any anatin'ny lohany mampieritreritra azy izy dia mampiova azy ary misaotra amin'ilay pasteur ary izy misaotra amin'ilay fiangonana misaotra ny fisian'ilay ary mivavaka mba ho tahin'Andriamanitra ny fisian'ilay sitra mba tsy ho rava mba tsy ho ataony Facebook manjavona satria mitory zavatra marina hivavahana daholo mba hateza ny olona mitory ny zavatra marina ary ny olona mitory ny zavatra diso hivavahana mba hiverina amin'ny famarinana fa tsy fahavalontsika izy fa ampianarintsika ny marina fotsiny dia hiteny aminao raha amin'iny andro andraisanao an' Jesosy Kristy tompo iny ianao no voavonjy moa zany amin'iny ianao no tenenina zany hoe Rais Kristy dia ino izy ianao ho tomponts'Andriamanitra ao dia ino izy ianao amin'iny ihany ianao raha maty eo no eo maty eo eo amin'iny famoloranao tena amin'i Jesosy Kristy tompo indraindray an-dranomasy indraindray tsy an-dranomasy fa avec sérieux mandray na eny atory-tena kalamanjana aza ianao nandray za ranga andray an' Jesosy manangatana hoe za andray an' Jesosy raha amin'iny ianao no maty dia amin'iny ihany ianao no voavotsy izay ihany ny exception ao anatin'ny baiboly ao ilay izy ka tehiteny aminao firy aminareo re no tamin'ny andro nandraisana nohatra hoe nanolo-tena nanao catéchomène nanolo-tena natao batisa andrano asetrika nanolo-tena ho an'i Jesosy daholo zany nanolo-tena tena hoe zany dia hiditra tena hoe hiditra anao kominio zany fanoloran-tena ho an'i Jesosy daholo zany za dia mampianatra anao hoe tsy hoe katolika ilay olona dia tsy tafiditra ny lanitra tsy hoe protestant tsy nasitrika amin'ny atao batisa dia tsy tafiditra ny lanitra fa itsika nasitrika amin'ny batisa non mbola mpianatra anao an'izany fanoloran-tena zany izay zavatra hay no angatahin'Andriamanitra izay nampianarina no adin'Andriamanitra amintsika ka raha ny ianao catéchomène ny limity
mitenena hoe eo ny fanoloran-tenantsika ho an'ny tompo dia aza miverina manotantsony dia eo izany ny anadinana anao. Firy amintsika reny re no maty teo ampanolorana tena tamina tao batisana sitrika ny rano dia maty mivoaka avy ao. Dia natao nanolo tena hanao kominio amin'ny ao am-piangonana dia maty mivoaka avy ao. Dia firy koa ny nandray fanasan'ny tompo dia maty vita amin'ny fanasan'ny tompo. Izay ihany no azo atao hoe voavonjy ny olona iray manolo tena ho an'Andriamanitra. Ary mampianatra fotsiny hoe voavonjy izy raha tena mibebaka marina, tena nanolo tena marina amin'i Jesosy fa tsy hoe raisina fanasan'ny tompo ny voisinako dia izaho koa mba manao, raisina fanasan'ny tompo ny meilleur ami-ako dia izaho koa mba manao. Raha izay fotsiny ny ataonao tsy nanolo tena amin'ny tompo, ary raha maty amin'izany ianao tsy voavonjy ny fanahinao. Inona ny teny miteny izany ao anatin'ny baiboly meko anao dia mba ho tadidinao hoe izay ihany ozy izy professeur mialo ny voavonjy ny olona iray vao nandray ny tompo. Fa raha mbola hoe nanolo tena izy androany, natao kominio izy androany, amin'ny fonony tokoa nataony saingy, nandeha natory amin'izay izy androany alina, rapitso izy ny fo dia mila mitandrina ohatra ny olona rehetra hanao ny sitrapon'ny tompo. Izay ilay hoe tsy izay manao amiko tompoko miditra amin'ny fanjakany lanitra, tsy izay miantso hoe Jesosy 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 miditra fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapony iray. Miditra amin'izay ianao, mianatra amin'izay ny atao hoe manolo tena ho an'Andriamanitra. Amin'ny voalohany ianao somary tambatambazin'Andriamanitra kely, somary feno fahagagana izay ny feon'ny fiainanao, izay angatanao dia azonao amin'ny tompo daholo. Dia aza variana amin'iny, aza variana ho aiza ny valim-bavaka. Fa iny ny valim-bavaka ny antsoina hoe sakafon-dronono. Tsy efa henonao ve mot-clé daholo izany teneniko izany, tapeo ao anatin'ny ordinateur hoe inona ny hoe sakafon-dronono eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ny ray taona voalohanao, roa taona sakafon-dronono, tambitamby valim-bavaka sy ny karazany, anovanao hizatra amin'Andriamanitra. Fa après vetikanina amin'izay na mila mitompo, vetikanina amin'izay manitsy ianao, tsy manome valim-bavaka intsony izy, manitsy ianao izy hiova toetra, manitsy ianao hiova fo, manitsy betsaka ny ota ataonao jusqu'à hitenenanao mihitsy ary fa aiza ary izao Andriamanitra izao fa aiza hanomboka monomonina ianao dia ho avy ny tompo. Raha monomonina ohatran'io ianao dia tsy hiditra ny lanitra. Ireo olona za tena ny asa ataoko izany amin'ny fitoriana dia ny hampianatra anao izay teneniko rehetra hoe hay monomonina tsy miditra ny lanitra dia tadidio izay. Izay teneniko rehetra dia raiso daholo fa za tsy handany andro aminao, hanao détail. Andray izany momba ny fitsangatsanganana ny resana, mandeha eny amin'ny teny afafiko rehetra reny ilay izy, tonga dia raiso fa misy olona tsy mitsangatsanga mihitsy, tsy izany mihitsy ny faute ahatonga anazy very. Na dia mpivavaka izy tsy mitsangatsanga, izy tsy misotro toaka. Natao fony ao, feno rancune. Izany izao dia efa tsy hahatongavanao any amin'ny lanitra izany. Ka izany mahatonga any amin'ny teny tsy misy mihitsy tompoko izany hoe tsika aloha dia efa voavonjy tsisy izany. Ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana tadidinao, izay manamafy Luc 23:43. Miaraka mifantsika amin'ny hazo fijaliana izany. Mifantsika amin'ny hazo fijaliana daholo olona telo, Jesoa, jiolahy iray faharoa eto amin'ny akaikiny. Ny jiolahy anankiray dia tena hoe namingavingan'i Jesosy blasphème tsara mihitsy. Raha zanak'Andriamanitra ianao dia midina amin'io hazo fijaliana. Mampalahelo ange toe-tsaintsika olombelona. Midina amin'io hazo fijaliana io, avoto ny tenanao dia avoto koa zahay fa ilay jiolahy iray teo anilany kosa pena aza atao an'izany izy. Tsika nanao ratsy ka mendrika ho fatsiana eto amin'ny hazo fijaliana, fa izy tsy nanao ratsy. Na dia kely aza ahoana kely ahafantaran'io jiolahy io tsy nanao ratsy mihitsy Jesosy na dia kely aza. Dikan'izany nandritra ny androm-piainan'io jiolahy, izy nangalatra, izy migafigafy olona rehetra tany dia maheno olona miresaka momba an'i Jesosy izy. Maheno fianakaviana izy na eny an-tsena na ohatrohatr'izany miresaka hoe sitrana tamin'ilay Jesosy mihitsy
n'a pas eu le temps de suivre ces gens. Tsy afaka izy mba nandeha hoe mba hanatona an'le Jesosy kosa fa izy variana tany amin'ny fangalarana, fanaovana asam-boto, jiolaam-boto tany, fa izy nalala hoe tena zanak'Andriamanitra hono mpanao fagagana mihitsy zao Jesosy tena Andriamanitra latsaka tany hony, tena ainy izy matoa izy afaka andeha tsy nanao ratsy mihitsy io Jesosy io izy ka aza atao an'izany moa izy na dia samy mijilam-boto sika sy ianao fa aza atao an'izany io olona io fa zanak'Andriamanitra dia tohizana ilay izy, izany hoe izy ny ainy mombamomba ny famonjena ny fanahy. Ndry ohatra mampalahelo eny hoe vokatra ny tsy fahalalana dia ny tohizana ihany ilay nangalatra, ilay nanao ratsy tamin'ny fivelomana nefa liana amin'ny fanahy, liana amin'ny famonjena. Betabetsika sy ianao no tafiditra ao anatin'ny zavatra ohatr'izany liana ihany ianao hoe ary ny fanahiko mba ahoana fa difotry ny hoe za tsy maintsy mitady vola, aza variana fa jereo ty jiolahy ty ihany ny olona ao anatin'ny baiboly ao tena hoe ny prometiavan'ny tompo hoe voavonjy ny fanahinao miala eto zao dia zao rehefa miala iny ianao, fa tsy hoe ny prometiavan'ny tompo an'izany fotsiny izy hoe promesy fotsiny hoe mahafatifaty izy dia mena zany fa ny tompo malala ny fo ny olona io, izay le hoe Jehova mpandinika ny fo sy ny vo any amin'ny intérieurny olombelona any hainy fanahy masina tsara. Hitan'ny tompo hoe liana amin'ny zava-panahy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy ihany io lehilahy io, ary tena mahafantatra tokoa amin'ny azo fijaliana hoe tena zanak'Andriamanitra ty eto anilako ty, ary izy manana fahefana hamonjy hiditra ny paradisa. Dia ahoana ny teniny io lehilahy io no ny avy reprendre ilay jiolahy miteny foana teny namany izy hoe aza atao an'izany io Jesosy io, ahoana ny teniny tompo ao izy tsarovy rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao, fantany hoe ny fanjakan'i Jesosy, ny royaume-an'i Jesosy dia paradisa any mandrakizay tena fafinaretana famonjena velona mandrakizay. Fantany le izy fantatry Jesosy tsara hoe azon'ilay lehilahy tsara ny fibebahany, bebaka izy ny haiko hoe za mpanao ratsy hoy izy alohan'ilay hafatesany, za mpanao ratsy, tsika mpanao ratsy mantsy an'ilay namany, fa rehefa vita izay fibebahany izay dia ndezy mba tsarovy raha tonga any fanjakanao ianao teo. Ahoana no maliny tompo azy? Any io ny eo nanao amiko any amin'ny paradisa. La seule personne qui s'est donnée au Jésus-Christ et qui mourait le même jour maty teo ny eo dia voavonjy ny fanahy. Tena sambatra io jiolahy io satria izy rera nafantatra alohan'ny alany ainy hoe voavonjy izy, fa itsika sy ianao kosa tsy mahafantatra an'izany fa isan'andro aoka hibebaka, isan'andro aoka hivavaka, dia hifona amin'Andriamanitra hatry ny be dia be ny ota tsy fantatritsika akory jereo zao raha manaraka ny partie 1, 2, 3 androany ianao efa be dia be ny fomba fihetsika, fomba fiteny, fomba fahazarana tenin'Andriamanitra tsy fantatra, ataona pasteur mpitarika tenin'Andriamanitra sy ataony mpino tsotro zao efa mahavery any amin'ny hery daholo na dia mpino aza ny teny. Ka androany dia tena mampianatra anao averimbereno ty toriteny ty rehefa mba mipetraka rery ianao dia mba dinio satria indraindray adino izy amin'ny asa manandraikitra be loatra atao, fa tena miteny aminao ny important dia mibebaka amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra, mifona dia tsy averina, miezaka tsy averina intsony ny zavatra efa nolazaiko hoe fahadisoana na ianao miteny io hoe Jesosy rangatsy Andriamanitra izany eloka izy fa azo bebahana, dia tena bebahana dia aza miverina indray rapitso hoe Jesosy indray rangatsy Andriamanitra nefa androany efa mibebaka, dia rapitso indray mivorivory amin'ny jeune sy ny karazany eo dia mamingavinga an'i Jesosy ny olona dia eny koa ianao mamingavinga nefa ianao efa vita bebaka omaly. Tsy mety izany, manjary manafantsika an'i Jesosy indroa amin'ny azo fijaliana, efa namela ny elokao izy de façon à travers ny
prière fotsiny dia efa mamela ny elo dia rapitso indray dia reto indray ry namana sakaiza rehetra mitsikanikany momba ny famonjena dia miverina mitsikanikany aza atao an'izany ny famonjena ny fanahinao ianao reriny no tsaraina fa tsy ny chef de bandenao koa tsona ny karazana olona mpamingavinga ny tompo mampime ty resaka mampime lava ty oka izay fa tena amasino amin'izay ny tenanao isan'andro asio bebaka foana ny amin'ny zavatra tsy mety androany tsy misy olona marina zany zareo tsy misy an'izany hoe izay marina gozavy nanao koralina nge androany tsy mila mibebaka amin'ny fifosana ntsony tsy mila mibebaka amin'ny ina moa filazana azy fanaratsian'olona tsy mila mibebaka amin'ity sady koralinenao mangalabatin'olona ianao ndray chef de chorale fa tetezinao ataonao sipa daholo ny chorale kely vavy kely ao anatiny ianao chorale fa ianao manalazaza ianao lehilahy chorale ka anefa ianao tena enjana mihitsy ianao rapirafy andreo vehivavy aza atao an'izany ny famonjena eloka daholo zao zany tsy rehefa nitandrifinao mbola zavatra kely zany tsy raha miabesaha ny zavatra tokony fonana dia tena betsaka fa izao alongany izay tadidinao aingana alongany no hifonana dia aza verenana tsony fa eny ampandehanana eny tsika mandeha tsikelikely dia ho hitanao hoe haiko ve fahotany izany tsy nampoziko mihitsy za manokana zao dia teneniko anao fa 20 taona andrasany 20 taona nandraisana ny tompo converti le converti nandraisana an Jesosy dia za tena rehefa niova kosa aloha dia niova fa tsy nanao an'izany miova dia miverina indray dia miova dia fa tena mibebaka dia asehoa daholo Jesosy ny fotiko asehoa daholo ny zavatra mbola tsy mety fa mbola betsaka zavatra tsy mety hoe fonana fa nitiako hiaviana aminao tsy ampozinao mihitsy hoe inona mety mahavery antsika pimo any amin'ny elo fa miteny aminao 18 taona andraisana an Jesosy vao nafantatra fa eloka mahavery any amin'ny elo ny mpino an Jesosy Kristy tompo iray kanefa tsy mino tsara tsy manana finoana ny Kristy akory fa manarakaraka fotsiny an'ilay fiangonana miala amin'ny raha tsy fanao fotsiny hoe tsy azo atao mangalatra dia tsy mangalatra tsy azo atao mifosatra dia tsy mifosatra tsy azo atao dia iny afafazo ny vola fa anoana fiangonana dia afafy 18 taona vavahana vao nisedra tamin'ny mpitoroteny anankiray miteny hoe tsy voafontsy ny olona tsy mino fa tena nalahelo tezitra foko fa inona fotsiny izany nataon'ilay pasteur inona fotsiny nataon'ilay fiangonana nandray anay nandritra izay fotoana izay fiangonana maromaro tsy mampianatra ny tenin'Andriamanitra ho an'ny olona manolo tena ho an'i Kristy ho an'ilay nateraka indray dia miteny aminao sakafom-panahy sakafon-dronono foana no averinao amin'ilay olona tianao Jesosy tianao Jesosy aza taitra tsy mila miova ny toetranao izay mijangajanga tsy manino miova ny fona kely fotsiny dia ataovy indray rapitso tsy olana io Jesosy malemy fanahy tianao Jesosy ianareo variana mitory any tianao Jesosy io tandrema sao dia fahananareo lainga ny olona fa Andriamanitra koa masika Andriamanitra mamaly amin'ny hafa Andriamanitra manana fiteny hoe tadiavo Jehova dia mbola hita izy fa il y aura un moment il va disparaître tsy mamaly anareo na miantso azy takin'iny nareo dia tsy mety intsony izy misy zany ao amin'io baiboly io fa aza fahanandalitra ny olona aza variana mitory izao tianao Jesosy izao fotsiny fitsarana fanahin'olona mandrakizay any reto ny very amin'ny alalan'ny fampianarantsika rehefa tsy hampianatra dia tsy tsara aminao manao asana mpampianatra ny famarinana tsy tsara aminao manao evanjelista rehefa tsy hampianatra ny marina fa tsy hoe safisafona fotsiny dia tianao Jesosy ny veriberina iza moa ny olona ny hotamaanaonao tsy hanitsy azy ianao tsy ampiseho anazy ianao hoe misy fandriky ny satana satry ny satana ary ianao tsy hahenao fa tsy izany hoe tianao Jesosy izany foana ny veribery satry ny satana tsy haheno toriteny mihitsy milaza hoe tia mitondra any amin'ny fahaverezana satriny
Satria satana ary ianao vao miditra misy olona mitory-teny somary enjakenjana mitory ny andro farany a mametraka vetikanina ianao iova sady iova anasany fitafipanahy tsy ho misy petipetana sy ketroketrona mbola ianarantsika daholo zany aoriana any satria satana ary ianao a tonga dia tesitra rehefa maheno toriteny manitsinitsy ianao hoe ianao io be fo be io tsy mety mamela helokolo io tsy mety mba malefaka io fa tesitra tsy maintsy ianao foana ny enoana zay ianao vao alaizy torianao ny olona rehefa manitsinitsy ianao misy olona mavita mitory any pastera mihitsy a pastera tena tsy mety ny ataon'ry evangeliste ry fa lazainy fa ianao mitory zavatra devoly mitory zavatra tsy marina pastera o za anatra anarin'ry evangeliste ry fa anary io za ono lazainy fa be fo za ono lazainy fa miala am'izay amin'ny toetra miady mivady lava eo foana io misy olona tenenin'ireo ohatra hoe evangelistra mpiandry elao io toetranao miady lava amin'ny vadinao io dia tesitra izy tena miteny aminao dia izay koa dia misy pastera dia tsy manitsy an'iny olona iny hoe marina zany rahalahy marina zany raharabavy a aza be fo aza miady lava ao an-tokantrano aza miady lava amin'ny olona tsy manitsy mihitsy fa dia sao dia miala atao am-piangonana ato tika miaina ny rakitra zany a miala tsiny aho fa marina ange zany zavatra teneniko izany e zany ny zavatra tena ho tsaraina amin'izany na ny pastera tsy manitsy na le olona tsy azo ahitsy na le olona mitoroka hoe za hitsihitsy hoe vao ny toetrako fa izy manitsitsy aho izy enge olona ambaninao pastera e nahoana izy manitsy anao hoe vao ny le zahako masika be miady mivadiko foana miady amin'ny manodidina mora tesitra mora sositra vaony a misy zavatra ohatr'izany za zao tsika efa mba miditra kely any amin'ny olona efa mba mahay kely ny tenin'Andriamanitra ny olona mpanao zavatra ohatr'izany le olona efa mivavaka voataona 3 taona ao anaty fiangonana iray dia efa lasa naman'ny pastera be dia ny fantany fotsiny pastera ihany any ianoko za tsy hay ny fananarana avy ety amin'ny olona ambany reo olona tsy zany ambany sy ambony zany rehefa mitondra ny tenin'Andriamanitra madiniky ny tompony hoe filazanan'ireny olona mitory ny tenin'Andriamanitra ireny aiza ny afantaranao na fanan'Andriamanitra tokoa ny ao aminy ao fa dia ianao ny manambanimbany ianao tsy laiko ny teny aminy fa ianao aty amin'ny rafitra diakona fa za ry nefa izy tarihan'Andriamanitra le olona le diakona miteny hoe aitsio ny olona iny misy fifazam-panahy be amin'izao fotoana izao ka aza dia miandry hoe pasteranao moperanao ihany miteny ianao izay no vao hiaina sao dia adinina aminao zany amin'ny andro fahafatesanao tena anao tsy maintsy adinina e voasoratra any an-danitra daholo ny fananarana nomenanao rehetra dia iteny aminao a zany hoe manomboka izao a dia neo ny tenanao na mandeha amin'ny famarinana zany no teny sady mihaino toriteny ianao ny vakio ny baiboly fa betsaka zavatra poipoipoi ao moa re mba atomboy re tsy maninona dia aty amin'ny Matthieu tsika ny mamaky aloha satria aty zao ny zavatra takatrao amin'izao andro farany izao atomboy amin'ny Matthieu dia mifarany tsika any amin'ny apokalypsy dia lasa amin'izay tsika atomboy any amin'ny Genesis dia faranana hatrany amin'ny farany testameta taloha fa tena marina atomboy amin'ny mokle teneniko aminao tenin'Andriamanitra rehetra teneniko aminao io verset 4 ary zany tapeo dia mivoaka le verset dia manomboa mijery hoe marina ke zany tantara zany dia rehefa miaino mamaky tenin'Andriamanitra dia tena le chapitre mihitsy vakiana fa tsy ny verset kely teneniko anankiray tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra 2 roa 3 iny contexte hoe inona raha ny antony tenenany baiboly an'ity teny verset kely 2 roa 3 ity tsy azonao iny raha tsy vakianao hatrany amin'ny chapitre voalohany ka hatrany amin'ny farany indraindray ary moa dia tena tonga dia tsy maintsy vakianao mihitsy ny Matthieu ohatra hoe Matthieu le zavatra dia Matthieu rehetrarehetra iny izay vao azonao le zavatra tenenina dia ohatran'izay fianarana ny tenin'Andriamanitra dia mahaiza mibebaka mivavaka zavatra teneniko anao rehetra androany zany ao ka ho ataonao angatao ny fanamasina hamerina an'ilay izy ao an-tsainao
dia amelovelo ao am-ponao na maraina na atoandro na hariva na alina ny teny izay nafafy aminao androany dia tena ho ataonao tsy hijanoka ianao raha tsy foazy ny fanahy masina amin'ny famonjena tokoa satria inona moa ny antony tenenany ampianarana n'ity baiboly ity tsy hoe resaka izany hoe fampijaliana antsika olombelona fa tena natao izy ity mba hamonjena ny fanahintsika olombelona satria tsy tsika rehetra niditra ny lanitra, tsy tsika rehetra mihitsy. Raha tsy izany dia lasa ohatran'ireo ny etỳ an-tany ireny lasa ohatran'ny makany an-danitra any dia inona fa dia olona maniratsira daholo izany miaraka makany an-danitra any daholo, mpaniratsira iray fiangonana miaraka hatrany fa tsy marina izany fa tsy maintsy tsongain'Andriamanitra izy rehetra ny malala izay tsarain'i Jesosy hoe voavonjy ihany no voavonjy dia izay mampianatra anao hiambina satria tsy maintsy ho tsaraintsika ianao. Dia izay ny fahana ara-panahy mofinaina nomenanao androany dia ho tahina ange ianao ho mora aminao aneny handray ny hafatr'Andriamanitra dia mazotoa mamaky ny tenin'Andriamanitra. Misaotra tompoko.